Manolotra ny arahaba ho antsika rehetra ry mpiaino malala. Tafahoana indray amin'izao fiarahantsika manatanteraka izao fotoana manokana, 10 andro iarahantsika mitolona-bavaka, 10 andro izay iarahantsika manaraka ihany koa. Ny lohahevitra izay tiany tompo ianarantsika, nalaina tao amin'ny vavaka nampianariny. Ianao kosa raha mivavaka, izay no lohateny iarahantsika namakafaka nandritra ny herinandro. Androany amin'izao famaranana izao, andro manokana satria ao anatin'ny sabata izany, dia misy lohahevitra anankiray lehibe izay iarahantsika mandinika androany manao hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Izay no lohahevitra iarahantsika mamakafaka androany, kanefa mialohan'ny iarahantsika mandinika izany dia andeha isika hiara hivavaka. Misaotra anao raha io fa natolotra ao anay ny 7 andro voalohany, nahafahanay niaraka teto, nahafantatra ny tokony ho tonononay sy ambaranay ao anatin'ny vavaka ataonay. Ianao no nampianatra anay fa raha mivavaka izay dia aoka ho tonononay araka izay tena izy izany. Ho ankehitriny mangataka izay, ny anolorana ao anay ny saina sy ny fahendrena andraisanay ny torohevitra androany mba aizanay manatanteraka vavaka mendrika ny anaranao. Ko raha natanteraka izao fandaharana izao izay ankehitriny Andriamanitra, ka sio ny fonay rehetra ny vavaka tetononoko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa ianao kosa raha mivavaka, aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Izay no fampianarana nataon'i Jesosy ho an'ireo mpianany ao anatin'ilay vavaka nampianariny. Misy andalan-teny anefa ao amin'ny soratra masina, ao amin'ny Jakoba 1:7 manao hoe raha misy alaim-panahy, aoka izy tsy hanao hoe Andriamanitra no maka fanahy ahy, fa Andriamanitra tsy azo ny ratsy alaim-panahy sady tsy mba maka fanahy. Rehefa manaraka izay teny izay isika, rehefa mamaky izay andalan-teny izay isika, dia mametra-panontaniana manao hoe manao ahoana tokoa ny tena toetran'Andriamanitra eo anatrehan'izany vavaka izany. Ry havana, tsara tsarovantsika mandrakariva fa masin'Andriamanitra. Fitiavana izy, ka izy izay fitiavana izay dia tsy mba maka fanahy na mitondra ny olona ho amin'ny fakapanahy. Efa mety ny saininao io teny io satria Jesosy mihitsy no teny manao hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Inona no hevitra izany teny izany? Raha fakafakaina io andalan-teny io dia azontsika fahana maka ny torohevitra tsara androany. Koa androany sika dia andeha ary hijery hoe inona ny hevitra asehon'izany teny izany. Manana heviny tsirairay ny teny ao amin'ny soratra masina. Ka reny heviny ireny dia mety ho ray ny dikany amin'ny tenintsika malagasy, na amin'ny teny frantsay, na mety ho amin'ny teny anglisy. Mety ho heviny 2 no miseho, mety ho heviny 3 ihany koa. Izay heviny 3 na 2 na 1 izay dia tsara ny mamakafaka azy ireny mba tsy ahavoafitaka itsika eo amin'ny fandraisana ny hevitry ny teny ray manontolo. Koa andeha ary isika androany hijery ny amin'izay lamina izay. Tany aloha, raha nosoratana ny soratra masina dia teny Hebreo na teny Grika no niandohany. Koa ny teny hoe mitondra izay voalaza ao amin'ilay vavaka nampianarin'ny tompo dia azo atika toy izao amin'ny tenitsika hoe mitaona, na koa hoe aza velanao andeha, na hoe ilaozanao izahay, na koa hoe avelanao fotsiny andeha izahay. Izany teny izany dia mamaritra izany fa raha ny teny Jesosy manao hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, dia midika izany fa mangataka ny olona anankiray manao hoe aza velanao andeha izahay,
azy ilozanao izahay ka avelanao andeho am'izao amy lalanay fotsiny ihany. Sakano izahay, fiangaviana izany no aseho an'ilay teny hoe aza mitondra. Ny teny faharoa ao anatin'io andalan-teny io dia ny hoe fakapanahy. Ny teny fototra zay nadika hoe fakapanahy ao anatin'io teny io dia azo adika hoe fizahan-toetra, fitsapana na koa zava-tsarotra lalovana. Koa azo lazaina zany ry hava-malala fa raha ny hevitrilay teny no ezahantsika avily na amboarina hifanaraka amin'ireo heviteny zay nambarantsika tany am-piandohana, dia ny teny hoe aza mitondra anay amin'ny fakapanahy izany dia azo adika toy izao manao hoe aza laozanao re izahay e, fa raha irery mantsy izahay dia ho lavo amin'ny fahoriana ka hitoetra amin'ny fahotana izay efa nahalavo anay. Ry havana, rehefa mitodika amin'izay heviteny lalina izay isika zay tena aseho an'ilay andalan-teny dia hitantsika mandriamanitra fitiavana an'Andriamanitra ary miariary izany toetrany izany. Hoy ny fanambarana anankiray raha dika ihany koa ilay teny, raha zahanao toetra izahay dia aza vela ho irery, aza velanao hijanona irery ela loatra fandrao levona ao amin'ny fahotana ny finoanay. Indraindray misy toe-javatra manokana avelan'Andriamanitra mitranga eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainako, mba hahafantarako marina ny toe-po ao anatiko sy ny toe-panahiko. Avelan'Andriamanitra iseho ireny mba hisokafany foko ny fisainako, ahita hoe manao ahoana ilay Andriamanitra ivavahako. Hoy ny fanambarana ao amin'ny Apokalipsy 7:7. Tsy fantatrao fa ianao no lay oro sy mahantra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Io fanambarana io dia entiny mpanoratra milaza fa io toetra izay misy atsika io, tsy mahalala ny toerana misy atsika, no amelan'Andriamanitra hisedrana antsika ao anatin'ny toe-javatra sarotra, fizahan-toetra, na mety ho fakapanahy mihitsy aza, mba hahafahan'Andriamanitra mijery hoe aiza ho aiza ny fiainanao sy hahafahanao mijery mazava aiza ho aiza ny fiarahanao sy Andriamanitra. Ry hava-malala, rehefa fantatsika ny tenantsika, haitsika ny mombantsika, tsapatsika ny mahampanota-tsika, dia ho hitantsika ny filatsika an'Andriamanitra, ny filatsika an' Jesosy ny marimarina kokoa, satria Jesosy no lay anotokana antoka ho antsika ho amin'ny famelana ny helotsika. Ry hava-malala, eto dia izao ny fanambarana izay ambara ao amin'ny boky anankiray atao hoe Hery Mifanandrina. Ireo izay velona akaiky indrindran'i Jesosy dia hita mazava kokoa ny fahalemen'ny maha-olombelona azy sy ny toe-pahotana misy azy, ary ny hany fanantenana sy ho azy ireo dia ny famendrihan'ilay mpamonjy no ombohana teo amin'ny hazo fijaliana. Ry havana, mizaha toetra antsika Andriamanitra, satria tian'Andriamanitra ho fantatsika ny toerana misy atsika eo amin'ny firaisantsika aminy. Avelan'Andriamanitra iseho ny toe-javatra mba hahatonga antsika hitady misimisy kokoa hatrany ny firaisana amin'Andriamanitra. Ianao vakitsika ity fanambarana ity. Davida dia nilaza toy izao: dinio aho Jehovah, ka fantaro izaho toetra ny voko sy ny foko. Milaza izy fa mila jahan'Andriamanitra isika. Amin'izao vaninandro iainantsika izao dia efa misy fitaovana atao hoe scanner, ary tahaka izany zany no irinan'i Davida ho atao amin'ny tenany mba hahafantarany aiza ny misy nikizo ny fahotana eo amin'ny tenany sy ny fisainany. Ry havana, androany miantso antsika Andriamanitra mba hitodika hangataka aminy ny hery rehetra mba hahalalantsika ny fahotantsika, ary rehefa fantatsika ny mahalavo antsika dia hivavaka tsika mangataka manao hoe aza velanao andeha izahay, aza ilozanao izahay, sakano izahay tsy ho lavo Andriamanitra. Miantso an'Andriamanitra isika amin'izay fotoana izay, hangataka amin'Andriamanitra fa mila azy
mba hahatonga antsika ho tafajoro. Koa amin'ny vavaka ho ataontsika rehefa avy eo, amin'ny fiaraha mivavaka izay ho ataontsika rehefa avy eo, dia aoka angataka an'Andriamanitra izahantsika isika isam-batan'olona. Ianao izay mihaino androany, fantaro fa mpanota ianao, tahaka azy mpanota ihany koa. Kanefa ny antokana andreseko ny fahotana dia tsy misy afa-tsy ny herin'Andriamanitra. Koa androany ara, aza velanao, sakananao, tsy izahanao Andriamanitra, fa Andriamanitra dia mikendry miandrakariva ny ampanalavitra anao amin'ny ratsy sy amin'ny fahoriana, mba ho amin'ny tsara, ho amin'ny fiainana mendrika sy mahasoa hatrany hatrany. Koa androany, manasa anao Andriamanitra, manantso anao Andriamanitra, miaintso anao izy mba angataka azy izahanao, ary amela azy hitantana anao, tsy andao anao izy na amelanao ho amin'ny fahoriana. Andeha hivavaka isika, amaranantsika izao fotoana izao, satria fotoana ny fiaraha-mivavaka izao ataontsika izao. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotra noho ny teninao, mazava ny famoaham-kevitry ny teninao, koa mampisokatra ny sainay ahalala fa ianao tokoa no Andriamanitra fitiavana. Azonay antoka Andriamanitra fa tsy amelanay eo amin'ny ratsy ianao, fa ampikosa izahay hiantso anao isan'andro mba ampiariary aminay ny toeranay, ka hitetavanay firaisana feno aminao. Ianao dia nametraka ny fefy ho amin'ny fiainanay. Reny fefy reny Andriamanitra dia aza vela isy banga ka ho tafiditra ao am-ponay ny ratsy. Izay sisa ny fahotana ao anatinay, ameo saina sy fo izahay, hiaika izany, angataka fanadiovana aminao, ka ahatonga anay rehetra Andriamanitra hanana fiainana vaovao, ahatonga ny fiainanay ho fanehoam-boninahitra ny anaranao, ary ahatonga ny fiangonanao ahatanteraka ny antso sy ny iraka atolotra ho azy, dia ny laza ny fahatsaranao amin'ny olombelona rehetra miara-miaina aminay. Koa amin'izao sabata izao, dia aoka ny izay rehetra niaraka nandinika izao loha hevitra izao, dia hitady ianao, satria azo ny antoka fa tsy amela azy irery ianao. Ny vavaka dia tononoko, angatahiko, ary apetrako eo am-pototry ny azo fijalilana namonjy anay. Amen.